Alina dia nigadona tany Addis Abeba renivohitry Ethiopia ny délégationna malagasy notarin'ny filoham-pirenena Ery Rajoelinarimampianina izay niatrika nanomboka andro any feonambe fahavalo ireo filoha sy lehibeana gouvernemanta membre ao amin'ny COMESA. Omaly alina ihany dia efa tonga tany Addis Abeba renivohitry Ethiopia ny délégationna malagasy notarian'ny filoham-pirenena Ery Rajoelinarimampianina izay miatrika ny fevrier fahavalo ambin'ny folo ho an'ireo firenena mikambana ao anivon'ny COMESA izay nanomboka androany. Tamin'ity androany ity ary dia nisy aloha nanomboana ny andro ny fivoriana izay niarahan'ireo minisitry ny raharaham-bahiny ho amin'ireo firenena mpikambana ireo ka anisan'izany ny minisitra malagasy misahana ny raharaham-bahiny izay sy ny misahana ny varotra ihany koa. Nandritra ny fivorian'ireo filoham-pirenena sy ny lehiben'ny gouvernemanta kosa avy eo dia tapakary fa dia Madagasikara no hitana ny toeran'ny filoha lefitra ity fikambanana COMESA ity ho amin'ity taona 2022 ity. Noho izay ihany koa dia fantatra fa i Madagasikara izany no andray ny feonambe fahasivy ambin'ny folo ho an'ity fikambanana goavana misahana ny resaka varotra aty amin'ny faritry Afrika Atsinanana ity. Manora izay indrindra dia nanambarany filoham-pirenena malagasy Ery Rajoelinarimampianina fa dia tokony hanararoatra ny karazana varotra sy karazana fikambanana tahaka izao i Madagasikara ny COMESA izay misy mpikambana 20 amin'izao fotoana izao izany hoe ahitana ponina mpanjifa miisa 580 sy 300 tapitrisa manerana ny Afrika. Je participe pour la première fois au sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Avant toute chose, permettez-moi de remercier et de féliciter ici la République fédérale d'Éthiopie, son gouvernement et le peuple éthiopien pour l'organisation réussie et la